Araky ny sary famantarana dia raikitra indray ny fiarahantsika eto amin'ity fahitalavitra Record Madagasikara. Ato anatin'ny destination malagasy ianao amin'izao ora sy fotoana izao dia faly ny tena satria ela ny nanolorako an'ity fandarana ity ela ny nanolorako an'ilay tompon'ilay hira ihany koa fa izao vao hoe tafaresaka na hoe manao interview an'izany Jerry Marcos izany. Tonga soa ianao tanatin'ny fandarana destination malagasy dia bonne et heureuse année ihany koa Jerry Marcos. Ia, merci Mirna. Tegna za koa faly. Ary magnano bonne année anao, miarahaba olo jiaby magnaraka fandaranantsika eto tratry ny taogno 2026 ary raha rezigny zegny angatagna am'Zagnahary mba ahazo fahasalamagna, ahazo fahasoavagna, ahazo raha meva jiaby raha tsara antsika jiaby, indrindra ty fandaragna anao ty, ho ela velogno, ahazo raha tsara foana. Amen. Raha toa ka tamin'ny taona 1998 no nisian'izany record teto Madagasikara izany, dia tamin'ny année 2000 nisian'ny fandarana destination malagasy voalohany dia raha misy ny artiste tena nisantatra azy dia anisan'izay ny Jerry Marcos tamin'izany fotoana izany. Aty amin'ny 2026 tsika izao dia izay vao tafiaraka eto tsika mianadahy. Raha ny endrika aloha dia hoy zay tsy dia mifanalavitra raha ny taona fa 26 ans. Tonga dia any ny atakeko azy voalohany. 26 ans de... Mbola io ihany Jerry Marcos. De carrière moa zany. 26 ans de carrière professionnel. Professionnel. Fa ny scène zany efa tany 1994 efa niakatsehatra. Donc zany raha hoe atao hoe 26 ans de scène lasa mandainga fa 26 ans de carrière. De carrière. Fa ny niakarako sehatra raha scène efa 30 ans zany. Raha kotintsika le izy. Raha kotintsika. Dia raha ny fahafantaran'ny olona ny Jerry Marcos aloha efa tsy lazaina intsony tsy antsontsika izao fa hiditra amin'ilay hoe satria maro ireo zandry maro ireo tamin'ny heriny teo izao izay nandray ny Black Nadia ihany koa dia amin'ity mba ianao indray ny solon-tena amin'ireo grand lehilahy fa aloha tonga dia atakentsika amin'ilay hoe moramora ihany ve ho an'ny Jerry Marcos manokana nitazomana an'izay 26 ans izay. Ia, zay moa tsy grand fa mbola petit ihany, zao tsy de tsy lavatsy fohy. Fa efa elaela ihany zany nilomano tamin'ny mozika matoa misy an'izany hoe 26 ans de carrière na hoe fa 30 ans de scène zany satria mozika zany ary isaorako anareo fa tafoana ty sy ny manina za koa mba naniry hoe un jour iresadresaka aminao itafatafa eto. Jerry Marcos zany efa hatrambola kely efa tia mihira, tia mandihy, lovanay baka amin'ny dadinay izy io. Mamanay zany Piosky, mpagnano vako-drazana, le mihira acapella zany miantsa. Ka efa alain'olo magnano lanonagna ino marobe tany amin'ny tapiny antsinanana ny Madagasikara igny Maroantsetra. Dia zay moa teraka tantalahy varatra Antsignanana igny papanay. Ka za moa zany amin'ny fianakaviana no voalohany nitarika an'le hoe zavakanto amin'ny lafiny professionnel. Fa zay presque tia mihira aby zay manamana talenta zay. Dia za moa zegny tamin'ny 1996 namorokira voalohany. Mbola tany am-pianarana tamin'izany mbola zay zany. Aveo koa tamin'ny fiainako zany presque muzika ihany. Za zany nanao papandihy. Disque jockey reny tany amin'ny province, tany amin'ny faritra anisanay. Ary en même temps za mpiasan'ny radio. Mpiasan'ny radio, animateur, technicien. Tao amin'ny radio voalohany FM tao Antala, Canal 9. Zany hoe ny parcours zany Jerry Marcos mozika daholy. Ary mpanao animation amin'ireny podium 26 juin, fetin'ny sekoly, ho an'izay nianatra tamin'ny Saint-Jean collège nisy anahy zany na hoe lycée technique lycée ao Antala moa zany tena nahita tsara hoe fa olona mpanentakentana tao amin'ny tanàna mamparesaka tanàna ny tegnako tamin'ny fahazazagna sy ny fiarahana tamin'ireny mpiara-mianatra regny. Fa taty afara décidé za hoe alô za ireto iran'ny fironiko reto
nanomboka tamin'ny 96 reto mba ho avoakako novoizina atao album ndeha niakatra Antananarivo. Zany hoe tamin'ny taona 2000 no efa nigadona teto Antananarivo ny tegnako niditra tamin'ny sehatra Matianina amoaka an'le album Jerry Marcos na de efa nisy hira aza talohan'izay fa ny album mihitsy zany no tena niketrehana natongavana teto de nahazo ny tsirony tafajanona nipetraka teto. Ary zay zany mahatonga anao ohatrany misy fotoana rehefa any tokantrano ano mitazana an'ireny karazana podium rehefa ao anatin'ny hoe fetim-pirenenantsika de tsy maintsy tazana foana Jerry Marcos de hoy aho hoe ny fataoko manko amin'ireny le mitsipona amin'ny stylo hoe iza ny artista miakatra eo ambony scène tsy mihira fotsiny ihany fa hainy ihany koa no manentana ny publika de zay any zany ny lakile an'ireny zavatra ireny raha azoko tsara. Ia, za moa zany isaorako ny mpankafy tsy ohatry zao za raha tsy ny mpankafy sy ianareo haina manjery mampiavaka anahy hitako de zay za zany le miteny, za zany tia manentana, za zany tamin'iza mbola nampandihy soirée amin'ny faritra Sava iny tamin'izany tamin'ny 97 1998 19 ny mampiavaka anahy amin'ny DJ rehetrarehetra tamin'izany dia za no manao animation. Io micro mijanona eo io tsy mety amiko mihitsy mampandihy raha tsisy micro de mila manentana ny olona za ao anatin'ny mozika mandeha reny de normal satria za mpiasan'ny radio ihany koa rehefa zany ao amin'ny radio de tsy mandefa cassette zany cassette mo taloha tsy mandefa cassette na CD ny olona fa branché sur canal 9 Jerry Marcos no henona surtout ohatrantsika zao vendredi zao vendredi joli miaraka amin'ny Jerry Marcos zay. Ok, zay raha ataontsika hoe ny lalana nandalovan'ny Jerry Marcos nahatonga anao eto amin'ity toerana ity amin'izao matota fa resaka etsika mianadahy mbola ho lava ny resaka Jerry Marcos fa tahaka ny mazatra aloha de ho asiantsika mozika de avy eo tsika mianadahy miverina eto indray. Zay indrindra tsara ny manisy mozika satria zay ny fiainana tsisy mozika ohatrany tsy mety fa mahalava velona matanora lalandava ny mozika anisany tiako zaraina aminareo eto fa Jerry Marcos koa tsy hoe hira mafana foana tsy hoe patsipatsa foana fa Jerry Marcos ny tenako de nanao interprétation taloha nankafy hiran'olo lafa ary mety ho gaga nareo fa tsy hira gasy le izy fa hira vahiny satria mpankafy boys band zay tany amin'ny mbola fahasalut oke podium de afaka omeko échantillon nareo hoe ohatry zao za rehefa mba mihira hiran'olo kafa interprétation. Ho arahantsika zay de avy eo tsika miverinety miaraka amin'ny Jerry Marcos. De tavaverina soamatsara tsika avy nanaraka n'iny interprétation iny mba nahafantarantsika hoe aive ohatra sady mangetaheta mihitsy aza mangetaheta ao aratsika dombera sao de mangetaheta ambony latabatra ny verany maninona moa ry Jerry? Ahoana moa zany? Ny verany mifandona. Fandona. De rehefa mifandona hono ny vera de mifampijery tsara ny maso. Ao avera indray mandeha. Hitanao ny masoko? Ia, zay vao hitako masonao. Sady sotroina. Aseko vahoaka ny masoko. Zay. De sady sotroina hono le zavatra anaty vera am'izay miporte chance. Lo marina sotroina. Tsinitsinina sa Madagasikara. Wow, tsara kosa le izy ka. Mamy e? Mamy tsara ny fiainana. De hirarina hoe ho mamy ihany koa ny resakantsika mianadahy e. Zay indrindra. Ie. Tsinitsinina Madagasikara Madagasikara. Madagasikara Za Madagasikara. moa zany tia manao solomaso. Zay tsy nahitavanao ny masoko teo satria za zany voany déformation professionnelle am'le tsy ampitoromaso. Ka ny masoko zany lasa ohatrany kirikirika kely ohatrany sinoa. Azonao? Sady lasa ohatrany misarma be le maso. Ka sao de tsy zakanao de Efa tsy hoe zany charmenao fa noho le déformation professionnelle. D'accord. De lasa ohatrany misarma le maso. Ok. Ohatrany hoe kelikely tsy haiko sinoa ohatrany sinoa ve sa japonais donc ohatrohatr'izay. Donc manao solomaso zany fa taloha tsy de manao solomaso manao spectacle. Fa rehefa miditra koa nge vola de misolosolo foana koa solomaso. Zany angano ny vola mampa misy solomaso. Zany hoe indray tsy arako ndray iny. Ok. Zao no tiako hatongavana
Mety gaga ny mpijery antsika hoe inona ary zany ataon'i Jerry Marcos Smirna zany fa zao rehefa esorina ny solomaso dia iny no tena ahafantarana hoe tsy miova mihitsy ity olona ity. Averina mandeha. Zao Atao série kely moa. Dia efa nifampiresaka ihany tsika teo hoe efa 20 taona niakarana an-tsehatra na sur scène na ny hoe côté professionnel mahamatianina anao ihany koa ianao a raha ohatra Jerry Marcos ka zaza nateraka efa 20 taona zany efa maro ny raha hainy maro raha vitany. Na za tamin'ny taonako 20 taona zany efa nikarakara ray aman-dreny sy ny fianakaviana. Efa mba nandray andraikitra ho an'ny zandry sy ny fianakaviana. Na karazana valipabe. Donc marina mihitsy ny teneninao zany hoe 20 taona zany tena fa dingana lehibe izay isaoran'Andriamanitra, isaorana merci mon Dieu, zay natonga niny ireny ny fironiko hoe merci mon Dieu. Tsapako fa tena misy Andriamanitra manampy amin'ilay talenta satria ahoana moa ny ahitanao an'ilay mélodie, ny feon-kira tsara ohatr'ireny ahafahanao hoe ho tian'ny olona be sy ny maro tsy mora manome fahafaham-po. Tahak'izay koa zany le hoe 26 ans niakarana an-tsehatra, marobe mihitsy mieritreritra hoe efa razokony be ty Jerry Marcos. Ka zay ny antony aniko mihitsy hoe 70 ans na hoe tsy mbola 50 ans akory tsika. Matiantoka be zay raha nareo ny 50 ans. Fa ny tena marina zany somary lasa lobe zany za tao anatin'ny fidirana amin'ny resaka matianina ny mozika. Zany hoe tamin'ny mbola tanora kely zany efa ampy taona ve Jerry Marcos tamin'izany? Dia niditra tao anatin'ny za zany sehatra professionnel za ampy taona. Fa le tena nanomboka professionnel za ampy taona. Dia donc zany tamin'ny talohan'izay kosa za mbola à l'âge de 16 ans, 17 ans, efa mihira, efa mamorokira. Fa à l'âge de 20 ans vao tena hoe professionnel, niditra tsara hoe ivelona amin'ity ary za zany azo lazaina hoe lehibe tao anatin'ny écran. Lehibe zany hoe ny raha mitombo misy kibo mais lehibe zany tao anatin'ny écran, tsy miala ao anatin'ny écran foana dia zay zany mahatonga ny olona hoe arenao zany mbola hainao foana. Zay zao mbola mademoiselle kely tamin'izany zao zay efa maman. Sasany hoe mbola kely dia zay efa tonton zao. Zay ndray nitady ho antitra lohanao. Ka hidirako mihitsy Jerry Marcos indrainy eo amin'ny resaka hira, ny famoronan-kira satria raha tsy diso dia Jerry Marcos zany mamorona ny hiranao. Efa hatramin'izay ka hatramin'izao. Le ry ihany mamorona ny hirako ka. Le ry ihany mamorona ny hiranao. Dia zao satria mandeha be ihany koa tsy afa miala amin'ny resaka réseaux sociaux ihany koa tsika. Maromaro manko ny resaka izay momba anao na mahakasika anao dia eto ihany koa za. Tsy mety mihitsy réseaux sociaux io raha tsisy anao anatin'ny herinandro. So ihany ozy fianakaviana olona ao aminay ao zay. So ihany izy ny dadanao sy ny neninao niteraka anao. Fa raha tsy zany mety manky kely aloha i Facebook io satria tsisy Jerry Marcos resahana ao. Ary nareo artiste rehetra mihitsy koa nge zany ohatra ny efa fialambolon'ny mpanao réseaux sociaux mihitsy no miteny momba anareo e. Ie, fa izy io matetika ny réseaux sociaux zany samy manana l'interprétation. Zay fotsiny indraindray somary mety manahirana ny olona akaiky, ny olona proche zany fianakaviana na ny mpankafy satria samy manana ny fomba fandikany azy. Fa raha ny tenako manokana mazaka tsara ny resaka réseaux sociaux satria efa niomana tamin'ny mbola vao hiditra hira dia za hoe misy ny hiteka, misy ny sitsika, misy ny anaratsy, misy ohatr'izay. Zay satria anao olona asantatra eo alohan'ny olona eo ambony estrade dia ho jerena zany ny ambony ka hatrany ambany. Donc efa niomana amin'izany ny tenanay ary na za amin'ilay zandry madinika zay hoentiko na natoroko lalana dia zany foana tenako hoe vonona. Vonona. Fa za koa olona mahay manao mise en scène satria mpanao atsikana koa, mpanao za koa acteur. Acteur za fa nanao film maromaro, tsy diniko fa nanao film za Jaloko. Manao salaka mihitsy amin'izany. Niaraka tamin'ny onja. Eritrereto fa maninona zany mahasahy manao salaka. Satria ny espriko zany tena hoe acteur za.
fa raha misy olona tsy sa manao an'izany de za koa après nanao film mavoaka fa mbola tsy mivoaka le izy a tiako tenenina zany a artiste tena miaina tena fiainako manontolo zany a io resaka hoe artiste olom-bahoaka zay olom-bahoaka de ndao mbola hidirantsika ihany zay mahakasika ny resaka tononkira ao satria ny tononkira ny Jerry Marcos satria hoe za mahita satria mampanolotra an'ilay hira ho anahy fandaharana ho anahy de ohatrany somary mahazo remarque foana de hoy aho hoe le remarque hoentinareo rehefa tena mihaona amin'ilay tompon-kira de ho teneniko ihany zareo aho taiko ny hafatra fa matolo reto mbola mivelona sy mirijarija ary zay mandeha ny tany rehetra ahitana an'zareo mbola mety foana aloha zany ny ataony zao manko ny mahatonga ana manontany an'izay Jerry Marcos ary za raha mahita hoe fa betsaka koa ny artiste mirona bebe kokoa an'izay misy moa le any nandeha teo aloha teo sady saika latsaka hatramin'ity décoration zany na hainao an'le izy fa tady anao mangovotra mihitsy hatramin'le jus mangovotra hatramin'le hoe 3 minitra de vony iny le any blague mety hoe masika ihany ohatrany pâte presto zany voilà sady soratsika ihany zareo satria anisany manohana an'ity fandaharan'ity ihany eo amin'le resaka tononkira misy fahasamihafany be ny tononkira ny Jerry Marcos tany aloha tany sy ny am'izao eo amin'le hoe le eo ihany ozy izy ry zareo no miverimberina eo amin'le refrain de nefa raha hoe zany Jerry Marcos zany de efa petrako mihitsy hoe fa misy stade misy anazy raha ohatra hoe eo amin'izay hoe resaka lafiny famoronan-kira zay fanontaniana petrako zany de tsy hoe ianareo artiste ve nanova stratégie hoe aleo zao indray no menan'ireo mpakafy sa ireo miandry an'le mozika anareo no mitady hoe tovy an'le zao ihany aloha no miverimberina fa an'le 3 minitra de vita ya tsa valiko zay fanontaniana zay ary tena tiako mihitsy mba nisy an'izay sujet zay no abordena eto androany ny hira avoakan'ny artiste indrindra zay nafantatra ny fisiko ao anatin'ny mozika tanatin'ny 4 taona zay maro be ny hirako azo safidianana misy karazany maro fa ny olona sasany angambany zao izy vao nafantatra Jerry Marcos raha zay ny olona sasany koa mety hoe ino manintona azy kokoa le 3 minitra vao vita na hoe le tononkira le miverimberina na hoe refrain miverimberina ino manintona ny sofiny kokoa satria nazara ndraindraingy manandrana teneniko eto mihitsy hoe manandrana somary sy tadokivy kely ihany ary misy fotoana amin'ny hira rehefa be reo hoe miresaka zavatra mivaingana be matotra be tadokivy aho satria tsy mitovy lazan'le tsotra kely le hira manana texte mavesatra be ohatra zao za ny hira mila mijoro zany zao tafarafara zany mila mijoro zany zareo jereo amin'ny YouTube ao fa mandeha ato zany eno tsara ny tony izany olona tsy malahelo amin'izany fiainana hoe avy any amin'ny madinika ianao de niafy ianao nijoro ianao tonga amin'ny fahombiazana tsy teo anilan'ny ray ianao kamboty ray fiainako zany tantareko anatin'le hira mety misy olona mitovy aminany mety tsy kamboty ray ianao fa mety hoe tsy nitezainy ray ianao mihitsy fa reny nitaizanao na mety bebe ianao nitaizanao fa ianao tafandroany ka mitantara zavatra ohatran'izany ao anatin'le hira tena naza miresaka zao raha mbola ému ihany touché amin'le hira zany mba nataoko hira tafita le izy misy makafy fa tsy mitovy lazan'le hoe patsipatsa sy le mirahira tsotsotra kely ny olona zany no manana ny safidiny tsy azo terena zay le izy safidy io malalaka be zay mahatonga ana ny tena amin'ny voalohany teo amalan'le fanontanian'ny mirana hoe maro be ny hirako azo safidianana ao misy slow chance nakany loha teny mbola hoe hitantsika eo zany hoenitsika eo zany misy hirako be de be tu me manque reny ary niarako nanao reprise amin'ny Sredan misy hirako be de be zany fa ny olona zany manana choix iny ihany ny fantana
ary ndraindray rehefa manao publication Facebook a misy hira ohatran'izany publienao tsy hita zareo tsy manao réaction tsy miresaka tsy manao like fa rehefa manao hira tsotsotra mampome iny a vory ary malaza iny gaga ane za hoe ahoana zany ka ohatra misy saosy zany zao misy remarque kely anecdote resako anao ary ny olona ny tsy za rery io a ny artiste zandry naraka le voalazanao be de be ny artiste lasa manao an'izany am'izao ipatsipatsa io nge tsy hira izy io aleo azavaina tsara aminareo rehetrarehetra tsy hira fa zany patsipatsa zany terme atao anatin'ny hirako c'est l'heure lera 2007 iny ireny nivoaka de patsipatsa ohatrany hoe break le izy lasa tsika ohatrany hoe zay zany ohatrany hoe eo ara hoe ohatrany zay zany dikan'le terme atao anatin'le izy ka ny ankizy rehefa nanao TikTok a de le eo amin'le patsipatsa iny tiany zareo zara tsy mahay zany TikTok zany satria tsy génération ko zany TikTok zany fa hoy izy ny ankizy ao an-tanàna hoe malaza be nge ty am'izao le patsipatsa patsipatsa ahoana ho a c'est l'heure ho any titran'izany fa tsy patsipatsa de rehefa zany foana zany miverimberina eo ary ny olona mijery spectacle tamy 2000 nanomboako nanao professionnel zany efa vitsy ny mandeha mijery spectacle am'izao tsika miteny zao rehefa nanomboka nalaza ny TikTok efa tanora voateraka indray voateraka tamy 2000 zany indray ny tena mandeha mijery spectacle de hoy izy hoe za olo commercial be mozika zay indray aloha ialako tsiny a am'izay mieritreritra hoe hiran'ny Jerry Marcos ve de andeha hitadiavanao fananarana be na hoe misy ano a misy hirako eritreretinao fa misy hirako zay hoe misy amitsika vaizo famonoana olona ataon'ny sasany karaha soma mavesa zany tononkira zany a famonoana olona hono nataon'ny sasany karaha soma zany ny tononkirako amin'ny hirako taloha fa zany tsy nipasy tsy mipasy zany hira zany fa ny hira tsotsotra ary teneniko eto koa ny hirako a de hira ararotiko eto miteny an'izay raha manao analyse nareo raha mijery ny hirako anareo anaty YouTube ao Jerry Marcos na mandeha misery CD sy cassette ny tena thème ny Jerry Marcos dia fety zay aloha voalohany de manambony moral ok ary lava zay fanazavan'izay Jerry Marcos fa tsara ihany no fantatry rehetra satria reno any resaka miodina be raha ohatra hoe mombanao hoe ny resaka tononkira fa zay zany hoe mitsika publika mihitsy ny zavatra le tatiorina no raisitsika de ohatrany hoe le mpihirany tsy mahay mamoakira tsony rehefa tiorinana na hoe efa elany etezana atao anatin'le famoronana ve de ho lany fa tsy possible aloha zany raha Jerry Marcos tsy lany hira atsika tsy ho lany hira ary atsika raha manome hira olona fa za fotsiny tsy tiako mirehareha mba zany hoe nena mahampy anahy ny malaza amin'ny hirako donc za tsy hanao publicité mihitsy hoe za namorona ny hirany ranona za zao fa fantatra ihany hoe misy tosiny Jerry Marcos ry be de be de na ny publicitaire raha atao album mavita album publicité vitako afahantsika nandafo an'ireny produit be de be reny ok ndray aloha isento kely satria lava de lava zay resaka zay de avy eo tohizatsika trany satria amin'ny fidirantsika manaraka eo de mbola mandray ihany reny fanamariana zay mandeha sy mihodina be ihany koa raha ohatra hoe mahakasika ny Jerry Marcos ararotsika amin'ity fiarahantsika ity de tavaverina somatsara eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity de tsara ihany no mampatsiahy antsika raha efa mpanaraka ny fahitalavitra record Madagasikara ianao indrindra niaraka taminay tao anatin'ireny famaranana ny taona sy nentina nitsenana ny taom-baovao reny de tsy aizany misy atsika fa aty amin'ny espace ravaka aty Tanjombato ohatr'izao zany ny aty ivelany de aloha koa Jerry Marcos hoentina aty fa aiza de ry Simonda sy ry Gelatop sy ry Farajans ihany ve no hoentina aty fa aloha le DG ao amin'ny GM mihitsy koa no hoentina de ararotiko hatrany Jerry Marcos satria raha araka ny teneniko tana am-piandohana hoe efa nanomboka tamin'ny taona 2000 nisy ity fandaharana ity efa anisany nanatitra an'izay hoe mozika anao
tato aminay zay ianao Zay. tato amin'ny fahitalavitra record Tsy misaraka amin'ny record tsy mihitsy. misaraka amin'ny record mankasitraka aminao amin'izay fatokisan'izay fa zao miteny an'izay hoe JM zay ihany de maromaro ny le JM production ve zany inona no tena fandehan'izy hoe mamokatra artiste ve ianareo sa en collaboration sa mety misy fotoana mihitsy hoe mahita artiste hitan'ny Jerry Marcos hoe mana-talenta sa nisy concours niodina tany ambadika tany de hoe ianareo amin'izay no mamokatra azy sa ve hono tsy maintsy hoe fianakaviana samy fianakaviana any satria raha ny lalan'ny Gelatop zao hita taratra hoe tao anatina danseuse izy choriste izy ary Farah Jones ry Big MG ihany koa ry Jazz MMC ihany koa de avy eo ny kopakelatra de eo amin'izay ny tian'ireo namana artiste hafa ho fantatra hoe ohatrohatrany ahoana ny tena fandehan'le JM production. Ia, tsara mihitsy aloha fatarina koa zay sy indrindra ho an'ny génération tafara sy ny tsy mahalala mahakasika ny JM production. Ny JM production zany efa 9 ans de carrière fa 7 taona nanaovako mozika sy tao anatin'ny succès tapa-kevitra ny tenako hoe anosika Zandry satria be de be ny Zandry namana teny hoe zay raha angamba poseho satria io manosika olona io manosika artiste io zany tena mila fitiavana be ianao zany fitiavana mozika ty tenenina mila manana fatokisana anao hainao tsara hoe ty mozika ty nge valeur donc zany za zany normal be raha nanangana production satria efa nahita vokatro tao anatin'le izy de le JM production araka le niteneninao teo hoe misy lahy misy vehivavy misy olona avy tao anaty groupe Jerry Marcos zany fotsiny entinareo mitsara hoe ohatrany ahoana ny toetran'ity olo ty vitsy angambany moziny sasany ary manontany anaty am'izany ianao izy mipoussé amin'ny Farah Jones io mo tsy matahotra anao sao de lasa ny lasanao na hoe sao de le artiste atao aminao indray ny poussenao indray lasa malaza noho ianao tena gaga variana nisy olona nanontany an'izany tam'izany fotoana vao nanomboka nampirainay Farah Jones satria mpandihy izy taloha araka ny teneninao de aveo mpihira natao nasa mpihira izy natao nitondra ny anarany manokana de ny tena marina zao fotsiny navaliko an'le olona io ohatran'ireny mpivarotra reny ihany efa firy ny olona nanao restaurant teto ambony ty tany ty na teto Analakely ohatra na teto manodidina ny record reto misy mpivarotra fa de misy mividy foana samy velona amin'ny vokatra avoakany dikan'izay tsy mifindra le izy fa samy manany azy donc le toetsaina zany raha vao mandinika an'izay afaza manao producteur satria ny producteur nataoko de tena hoe marina misy investissement misy vola tsy maintsy ampiasaina ao io artiste atosika ao inge bola tsy manana moyen izy matoa izy manatona anao tsy manam-bola izy tsy manana trekefa izy ankininy aminao no aviny ka eo indrindra zany za tsy tiako le manao ino moa zany mampiesona moa zany manao fausse promesse de rehefa nanaiky aho hoe anosika an'zareo de tsy maintsy mifosotra ao ry Big MG lazainao zany ry Farah Jones voalaza teo ry Simon da Valera sy ny karazana ry Jazz MMC zay anisany niara-nasa tamiko tao nomeko azy mihitsy ny technicien mpiara-miasa aminahy natao manager monsieur Louva hitanao zany za zany tena manaraka akaiky hatramy manao clip ao andamosiny caméra ny tenako hatramy mifidy figurante za no mifidy figurante zareo nanao clip ohatra hoe ny Big MG yo za no manome cadeau an'ireny ankizy reny za no misafidy hoe tiany akanjo anaovanao Big ohatra zany koa Farah Jones anao ohatra zao ny volonao ndraindray raha miady hevitra kely eo tsy mety aloha feno tena ina koa ty ndraindray ny tovavy mba te anao sexy be kokoa de ohatra zany ary manontaniana reo ny ankizy rehetra niasa tato amin'ny groupe Jerry Marcos misy discipline ary vao miresaka discipline big up amin'ny Zokovonjy satria izy anisany niaraka
namolavolan'ireo artiste reo tamin'ny jeune production tany andafy zao kovonjy nipetraka taloha niasa tany izy de za zany zandriny niteny anazy zoky atsika samy tia mozika hatramin'izay satria hatramin'izay mbola tany an-talà izy koa avy any zokinay niara-niasa teo nanampy collaboration izy mpaka artiste mpanao organisation iny tena événementiel be iny fa ela de za zany mpiasa ny radio miara-miasa foana zay de rehefa moka ny albumko am'izay za teo foana koa izy fa rehefa nipetraka tany an-dafy izy de za nanao ny carrièreko teto fa rehefa za am'izay anosika artiste niangaviko izy hoe ampio zaho fa tsy possible za sady Jerry Marcos sady manager no sady directeur de production de PDG de mbola sady mpamafa tompotrano gardien chauffeur ny tenako samy rery tsy ho vita zany ka izy ny natokisako ary isaorako azy ary mety tokony isaotra azy koa reny artiste le nikopakelatra avy tato reny satria nisy touche anazy sy ana nitaizan'ireny tanora reny. Ty resaka ty mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny resaka faraparany satria mandeha de mandeha fotoana de mijery anao sy ny any anatin'ny clipinao de miova foana lay style vestimentaire ohatrany hoe pelipelika be sy tsetsikely zany Jerry Marcos ao anatin'izay fomba fiakanjo zay de eo ihany koa hoe iny coco iny mbola avy any amin'ny Jerry Marcos any le hoe le coco le miketriketrika le fomba fiakanjo. Ah oui, bien sûr. Ohatrany hoe androany manokana zao. Aloha hitsangana kely mba mizesta. Ka zay. Ao ara afaka mitsangana tsara mihitsy. Zay. Zany hoe zany miaraka amin'ny kiraro moka de hitanao tsara misy kiraro mocassin de pantalon somary cintré de somary assorti le fotsy makato de ny mamirapiratra tsy miala satria za ty zavatra mamirapiratra de ty zavatra mamirapiratra menamena na argenté le volo ve tena volo ka izy hitanao io tsy haiko tena volon'ny Jerry mihitsy io sa perruque zay tiako teneny zay matsy nataoko amin'ny olona rehefa anao zany tsy mino tsy manino atao hoe boka Brésil le izy fa rehefa mino ianao be de be koa zavatra azo atao amin'ny volo manao produit fa tsy afaka teneny eto fa lasa publicité hitanao tsara matoa hatraty ambany zany ndraindray voan'ny fery mihitsy izy ty misy fery satria avelaela eo be le produit de lasa misy fery ho anareo zay zatra manao produit mahany zany i Jerry Marcos io araka le voalaza teo hoe nanao an'le modèle maro be zany nitsoahana tamin'ny Jerry Marcos taty afara fanoratana kawitry Jerry Marcos fanoratana werawera Jerry Marcos io volo frisé io Jerry Marcos nanomboka an'io tamin'ny tanora i manao costard mihirahira salegy io kawitry Jerry Marcos nanomboka an'io de miodikodina koa aloha efa tsy azo esorina iny fe Jerry Marcos ary efa misy manaraka miodina be de be any hitanareo fa tsy tenenin zareo angambany donc zany Jerry Marcos zany miezaka mametraka foana fa ty ndray anisany tsy mety sisy ny copie firy izy ty fa araka le teneniko reo mamorona style Jerry Marcos za zany mety misy manontany mihitsy any hoe inona moa zany io zavatra io aloha zany rehefa manao an'ity zany le gilet tsy atao satria le gilet indraindray tsy miady amin'iny tsy hoe tsy miady fa mba mivoaka tsara mipôzin'le kisaly kisaly anaran'ity any aminay ny kisaly zany châle moa izy amin'ny teny vazaha la ino zany lambahoany fa lambahoany manko normalement ambony ambany fa châle zany izy ty zany ho anareo zay mahalala resaka hira gasy zazana vela zay moa le fomba fiteny tsika olona kolotsaina malagasy ampiarana amin'ny civilisation de za zany rehefa manao an'ity ohatr'izao ay lasa le micro lasa le micro ry zareo lasa le micro aloha apetaka aizy zany na eo amin'ny l'école eo fotsiny eo ok zao zany mialatsiny za zany rehefa manao an'ity zany de afatotra eto zao tanareo am'izay ao zany maninony am'izay miengo sady ohatrany hoe hita mihetsiketsika zany
hitanao ohatran'ny hoe misy manaraka tsara zany le nay vehivavy manko atao amin'ny dodosy atao amin'ny dodosy fa nenay lehilahy zany a zao misy koa ny sasany manao an'ity ataony eto aloha fa ny tena matetika le miodikodina teo Jerry tianao le izy a mila mandatsaka kely rehefa mijery an'ireny a zany hoe zany a ity mifatotra ty zany a tena couleur Jerry Marcos na za zao ataontsika hoe manao dessin ianao a izy zany artiste gasy dessineko hoe asianao an'ity eo am'le dessin fa tsy atao misy lohany za zay zany ma-artiste ana mametraka mihitsy hoe rehefa artiste ianao a mety misy sasany zao mieritreritra hoe za tsy manao basket tsy manao tennis tsy manao basket fa ny mocassin zany a noho ny za zany eto le mindrindra zany manazava an'le iny le miodikodina averitsika kely indraindray fa sao de tsy tsirony tany androany ihany avo manana privilège ohatr'izao zay no le miodina zany a fandihy zay tiako tamina mpanakanto idole koa any ivelany sao de le efa maty le ry tsy tononiko ny anarana fa zaranareo mikarokaroka hoe izy ny mpanakanto tena malaza indrindra teto an-tany a manana fandihy le nazy manko sady misy mitazona eto ampovoany zany de moonwalk zany anarany dihy io d'accord satria misy an'le patinage dommage moa zany latabatra io fa sao de voadona de misy an'le azonareo ohatry zany fandihy i mocassin ty no tena matanaovana an'izany i mocassin ty zany a mora andihizana an'le fandihy moonwalk miaraka amin'ny Jerry Marcos mandisalegy lasa kawitry le izy azonareo zay donc ity lambahoany ty zay a amy magasigasy ohatran'ireny piragasy azonareo navadika kely ohatry hoe salegy sy de rehefa miodina mikopaka am'izay ty ary le miodina io azo atao indray mandeha azo atao lehibe azonao enao ve hoa zany tsy mba fanina mihitsy rehefa ka fazarana le izy fazarana zao vao miodina ohatr'izany tonga de aloha tsy atao de ny déhanchement za koa zany anisan'ny artiste misikina ny zavatra ohatr'izao le body zany tena satria za moa zandrizandriny kokoa tam'le pire tamy génération nay de manao a ty fa tato afara lasa lamody ny olona rehetra de izy ty zany a ahitana tsara le déhanchement ataonao zany a ity fiakanjo ty zay le ria hitako mitsikitsiky be amin'ny écran rehefa mahita ny Jerry Marcos zay le izy donc zany a raha manontany ianao a hoe ianao mamorona ny fitafinao sy ohatr'izany zay indrindra ty zao misy anankiray chemise a eritrereto a fa amy mampandihy za moa zany chorégraphe koa tamy mbola kely tamin'ny maadolescence-ko tanam-pianarana de hitanareo zany a amboaritsika ampovoany tsara hoe Jerry Marcos le micro am'izay eny tsara ianao eto zao lasa ambony zao mety mbola tsy mety amboaritsika fa zao izy manko de direct mihitsy mety hoe mety io a tanareo io za zao namorona an'ity chemise izy ty a fa style mifatotra nanana tombony rangatsika mpanaraka fandaharana destination malagasy tam'ty androany zao zany le izy matetika ny ekizy indrindra ny vehivavy rehefa andihy ahoana nataon'zareo ny t-shirt an'zareo tsy afatopatotra ty ambony ety zay ny ekizy rehefa andihy de am'ty chemise ny créeko ty zany a tsy mila an'izany fa izy mihitsy efa misy efa lavalava mbola azo apetaka amy bouton idina raha tianao ohatra ty de mety zay zany donc za zany rehefa sur scène koa za rehefa mandeha manao zao hita tsara za rehefa mandeha ary za ty mamirapiratra zao sorti voaka tsara mihitsy hoe anina am'zao de za zany a rehefa mandeha sur scène za miditra amy spectacle nandray akanjo telo mihitsy nanaovako
satria za tsy tiako le temps mort ohatra zao za zao mandihy de za mandeha kely amy sisiny rey de fa izy indray za fa lasa indray za fa teny hafa indray zao ty ohatr'zay somary nomeko avantage kely nareo mahafantatra mombamomba ty zany ny kisaly ary izy ty efa tamy clip mavitage voalohany nanaovako an'ity tamy 2000 firy zany 10 firy taona zany ty kisaly ty lambahoany ty iny tazominao eny amy tananao eny 2010 dikan'izay misy zaza teraka ary efa nahita toerana maro an-trano Amerika izy ty efa nentiko tany Amerika tany Europe Paris Tour de France sy Océan Indien de ny teniko aloha zany le na tsy gardeko tsara mihitsy amboniko tsara ohatrohatr'izay bon zay aloha momba ny resaka hoe création Jerry Marcos zany mety styliste ihany raha tsy nanao mpihira mety lasa styliste ny tenako efa styliste ihany eny anao satria le izy ampiarinao am'le ao mozika izay ataonao hoe ok mankasitraka ny Jerry Marcos satria de tena hoe nanana tombontsika teto amin'ny destination malagasy mety hoe nitaritsika kely ve le fiarahana fa tsy isan'andro ihany koa niaraka ary mety tsy nahampy mihitsy nge tsy ampy mihitsy tsy ampy satria ny mombamomba ana raha zay 20 taona zay tena mila fotoana lava be fa ny fotoana tsy azo valam-parana na amile toetrako koa zany ho an'izay efa mpifanerasera amina Jerry Marcos zany raha amy fiainana andavanandro amin'ny tiako afantarana ny olona zay mbola tsy de mpiara-monina na hoe tsy mpifanerasera amiko fa ny tenako de tia manampy olona tia mifampizara ary tia misangisangy mifanerasera zay moa zany anisan'ny remarque ohatrany hoe Facebook moa zany malaza am'izao ohatrany zay Celidio iny zao hafa zany ny fandraisan'ny sasany le sangisangy nataonay beuzany créenareo zany iny raha tsara le izy zany tena sangisangy zay moa zany filazana azy buzz fa sangisangy le izy satria vao niresaka izy hoe hitany za ony mba tafajery an'le directany olona tsy tenenina eto tsony moa zareo de de za am'izay zany tonga de hoe maninona moa zany raha mba mijery de ohatr'zay zay re ambadiky nireny zay mety efa miandry ihany koa zay ny mpijery antsika Jerry Marcos miandro hoe inona indray ny seho manaraka zay atolotrao satria profitentsika ho aty andro any ity de ho profitentsika maximum ihany koa na nyresakintsika mianadary efa somary nihitatra kely fa ilaina ny mahafantatra an'ireny resaka ireny de tsara na mazava ozy izy ry zareo zay de misira ihany koa efa nomanonao ho an'ny mpijery antsika sy mipakafy ny fandaharana indrindra mpakafy sy mpanaraka ny Jerry Marcos de inona indray zay hira zay ataontsika akoustika maivamaivana mba fantatry ny mpijery ihany koa tsy maintsy manome zay kanto avy aty ihany atsika zany en plus fotoana ohatran'izao zany mba ahitavan'ny olona zavatra tsy de fahita loatra amin'ny Jerry Marcos zany hoe mihira amina acoustique fa tsy voatery hoe tonga de miaraka amin'ny instrument matanjaka be sy ohatra zany fa mizara fitiavana zany sady efa tsy ela ny Saint-Valentin de mba hira mpitiavana koa zany zaraina aminareo mpijery manaraka ny fandahana sady ianao tompony fitiavana ihany koa bien sûr lalao fitiavana ve sa anaty mihira ihany mihira fitiavana ampirainy fitiavana satria ampirainy fitiavana ok ary ndao ary toka aloha de arahantsika zay mozika zay de rehefa avy eo matetika manko Jerry Marcos foana no manao surprise fa mitindray mitoraka aty tsy haiko hoe mety za ndray ve no anipy atody na nisy lafarira na tsipy lafarina asivo saosisosy ihany crevette saosisosy mbola ho tsara lavitra no saosy mihitsy zay ho avy zay andao aloha arahantsika ny mozika de aventsika amin'ny verinety miaraka manao veloma amin'ny Jerry Marcos mahafinaritra ana amin'ity fiarahantsika androany ity Jerry Marcos hitanao ny mampiavaka ny destination malagasy ihany koa tsy maninona fa raisiko zay fomba fijery ny olona zay satria mety hoe zay ihany koa ny image mirina
dia mety misy teny zao efa manina zany rehefa Jerry Marcos dia safosafony mirina le fanontaniana e fa raha tena naharaka tsara ny fandaharanareo dia nisy fanontaniana ireny resaka mandeha be any anatin'ny réseaux sociaux reny ara nge hitantsika zara ataonao patsipatsako za atao telo minitra dia zononako fa enzany zany enzany tsisy bandy manaiky atao an'izany telo minitra dia tena maro zany bandy be zao ve fa zavatra vita amin'ny telo minitra koa fa goavana zay kosa aloha fa tsy idirantsika lalina makasika an'izay masiro zao ary safotsika kely ihany satria nandalo an'izany ny firenena malagasy tao anatin'ireny resaka crise na hoe ny grevy dia anisany tantaratra foana moa Jerry Marcos ihany koa tao anatin'izay hoe fitondrana nisy teo aloha teo izay dia matetika raha ohatra ny lasa karazana lahelo ho an'ny artista hafa hoe rehefa misy ny contrat ohatra mialatsiny ataoko anaty entre guillemets kely mahakasika ny présidence dia Jerry Marcos foana ny lohan-daharana dia iara-malala moa zany ho anay mahafantatra hoe varotra ny ataonareo dia raha efa mpanaraka ny Jerry Marcos dia efa nahita foana na tamin'ny président izany teo fa ho an'olona tsy mahafantatra dia le couleur ny teny tena ny tantaratra be mba tsy hanononako an'ilay antoko politika dia zao no fanontaniana apetrako amin'ny Jerry Marcos hoe misy fiantraikany amin'ny Jerry Marcos ve zao indrindra le marché raha hoe ny resaka seho na ny resaka fisehoana na ny fijery ny fiarahamonina manoloana ny reny zavatra nandalo teto amin'ny firenena ireny raha toa ka somary tsorintsika hoe diso akaiky be loatra tamin'ilay fitondrana teo aloha nareo ka ninona ny zavatra an'izao dia Jerry Marcos foana ny en tête tao anatin'izay dia raha malala moa efa miova izy amin'izao fotoana izao dia aiza ho aiza Jerry Marcos sy ny fiarahamonina malagasy fanontaniana zany afaka resahana tsara mamaly hoe ny Jerry Marcos ianareo ihany nametraka azy pakafy nareo pakafy nametraka azy ho artiste ary Jerry Marcos tsy Jerry Marcos rery fa nizaniza mipanakanto dia afaka ampiasain'ny olona rehetrarehetra rehefa misy ilany azy anao famadiana anao mariage anao zavatra rehetrarehetra ny artiste dia ny artiste indraindray ohatrany hoe tsy tokony hanambady ve tsy tokony hananjanaka ve rehefa mandinika nareo ny artiste zany indraindray eritreretin'ny olona hoe tonga dia zavatra carré be tonga lafatra be fa ny artiste dia olombelona ny artiste fa saingy miezaka tondra zavatra analana sorisory sy avarianantsika sy ohatr'izany hoy izy anao hoe ahoana ny fiarahamonina sy ny contrat-nao ohatr'izao après ny zavatra ohatr'ireny fomba fijery sady ianao moa foana nazava nge teo hoe hatramin'izay hoy izy anao ka hatramin'izao teo foana tsika rehetrarehetra io tsy za rery ihany fa ny saorako ny pakafy isaorako ny pakafy isaorako ihany koa ny olona tompona andraikitra maro samihafa mametraka hoe fitiavana mozika rehefa miresaka zany Jerry Marcos zany fitiavana etsiketsika rehefa Jerry Marcos misaotra betsaka ny pakafy indrindrandrindra izay mbola tonga amin'ireny hetsika atao reny na ny feo kio raha tsy madio tsara satria ndrony nanenjika réveillon tany Tamatavy direct nanenjika bonane tao Antanambe fen'olona refako Facebook mihitsy le izy tsisy montage saorako mbola nanao animation mariage koa mbola nanao fampisehoana koa vao tsy ela tiako tenenina zany ohatra indraindray za te hiteny hoe monde hafa ve ny ao anaty Facebook sa monde hafa rehefa mifanatrika atsika zany ny avantage ny tanora am'izao zandry manao mampalaza hira zany taloha sarotra be mandeha amin'ny télé zany tsy nihiran'olona rehetrarehetra mandeha amin'ny télé zany fa amin'izao rehefa manana mpanaraka be dia be anao vao 2 minutes nandefasanao hira io fa tsisy tsy mahita an'iny maneran'ny pakafy rehetrarehetra ary ohatr'izany koa zany ny communication messenger mety moramora vidy noho ny téléphone mividy crédit ary ianao koa afaka manao appel vidéo tonga dia
miaina kokoa ny alahelo ty ahitan'ny olo tianao satria le Facebook hitanao misy mahatsara azy ke fa indraindray le izy ampiasain'ny olona amin'ny zavatra ratsy za tsy tanisan'izany fa haintsika daholo momba an'izany fa ny atsika malagasy atsika olona mpitiavana ary mahatonga ny tenako zao mbola 40 taona nanaovana mozika mbola eto noho ny vahoaka mpakafy noho ny malagasy. Ny malagasy dia olona mpitiavana, olona tia fety, olona mozika. Donc zay zavatra zay tokony le fety ny raisiny. Tsy afaka miova amin'izay atsika. Na tsika raha hiezaka atsika te hitovy amin'ny olona firenena hafa mety raha tsy fanahy fa tsika gasy olona olo-mpitiavana. Olona fo tsika. Ary matetika zay fotsiny mila hazavaina kely hoe tsy hoe matotsy miteny de manaika. Ndraindray koa ny fanginana fahalalam-pomba. Mangina ianao de zay ny fahendrena. Zay fahendrena. De rehefa malalaka ohatr'izao misy occasion miresaka manazava. Ary sahy koa manontany rehefa mihaona ohatr'izao mba miresa am'le olona. Fa matetika misy olona eritreretinao hoe miavona. Maninona izy ataonao miavona satria izy vao tsy miteny izy ohatrany hoe maso zany tsy gara na hoe mety molony zany ngeza be na hoe ratsiratsy tare zany bandy ohatranay zao tsy haiko na ratsy tare na ahoana be volombava de hoy zanao hoe ratsy fanahy ty olo ty na hoe miavona aza tonga de mitsara olona vilavitra ohatranao zao tsara tare kely mety tonga de hoy zareo hoe tsy miavona fa ho an'ny olona be volombava ohatranay sao de andramo ihany aloha miresaka ary rehefa misy zavatra tsy azo de manontany fa mety variana ny sasany am'izao ve Jerry Marcos be resaka be ohatran'io fa ary za koa de olon'ny fiarahamonina satria mandeha zay ny asako mandeha any amin'olona tsy fantatro matory any an-tranon'olona zay mandeha tournée reny any ambanivohitra any tsisy 5 étoiles 4 étoiles 2 étoiles zany any tsisy piscine tsisy fa de olo mpihavanana mandray anay donc zany olo ohatranay zao tsy afaka ny hiavonavona fa misy kosa tsy misy teny anankiray matetika teneniko amin'ny olona mialatsiny raha hoe miteny vazaha no malaky tenenako azy somary réservé. Zay Jerry Marcos za réservé zany hoe diso mitandrina loatra tsy te azo problème amin'ny olona raha tsika zao mandeha an-tsena misy mitangorongorona hoe miady hono reo olo reo za tsy azonao mijanona eo mijery an'io so vao ny totohondry tampoka miala avy any na za zany satria feiny za rery ny lehilahy zanaky dadanay sy mamanay lahy tokana ny aina zay ianao mahatonga anao miangoto be takin'io mangoto satria safosafonao aty faly be fa zao za tsy ny safosafonao ava misafosafoky ianao mitindray mitoraka de izy za zany mitandrina be se méfier sady lasa réservé fa rehefa tonga ndray fotoana ilanao anazy zany chaque chose à son temps lasa ianao mandeha amboniny estrade tena hatramanao chute vitako satria zany ny accepteko ataoko eto ary farany Jerry Marcos ho anareo mpanao lanonana ny mahatonga ny olona makany Jerry Marcos foana tsy haiko io na mpanao politika io na mpanao mariage io na mpivady io na ino i Jerry Marcos de manao zavatra amin'ny fo trop rehefa manao zavatra sy soratina amin'ny contrat ao adiny 3 adiny 4 mijanona eo misy efa menomenona reo mpiara-miasa amiko eo tapitry lera anontaniana zareo mba misy mitsika ara mba ady crime ino an'izany na ny ekipanay koa ara gaga hoe ave be resaka be ohatr'izao le Jerry Marcos le atahorany be sy ny maro atahorana izy ve andrainay sy tao de za zany diso manao zavatra amin'ny fo be fitiavana be ianao anniversaire anao za sainao fa ianao ny vehivavy farany tsara eto ambony tany zany teneniko ary zay neritreretrao mety misy tsara mitovy aminao fa ianao ny tena mihoatra satria idokanao nakanao ana d'accord azondrina izy azony lala azonao tsara de za zao raha chauffeur za zany ny asako manasa ny automobile io tsy anaty contrat fa ataoko satria am'izay faly ny patronko zany ny ataoko rehefa za koa mahatonga any aminareo ka alainareo manao
lanonana be resaka na ty bandy ty aloha ataoko bandy am'sy vitaiko tsara mihoatra ny eritreretinareo ny akanana zay zany mampiavaka Jerry Marcos de ifandrombahana am'izay ngambany soran'Andriamanitra de zay le mahavoafaly sy mahafitina le resaka teo hoe ny asa vita ny fampitsarana rehefa Jerry Marcos manao zavatra tsy manao tapany zany ary rehefa mankaty de tena tia tokoa rehefa miasa de miasa tokoa zay zany ena sérieux be rehefa miasa ary rehefa iresaka atsika be resaka koa za satria fotoanany firesana zao Ozy izy ianao hoe tsy misafosafoka ianao tao anatin'iny fanontaniana iny fa resaka ka nataontsika any satria mandalo ao anatina réseaux sociaux sy iaraha-malala koa ireny zavatra misy ireny fa araka ny teneninao hoe hafa ny zavatra hitantsika hatrao amin'ny Facebook dia hafa ihany koa ny fiainana rehefa miaina amin'ny olona andavanandro. Lava izay resaka izay Jerry Marcos be zao mirina hoe fa angaha dia tena fa ahoana e fa zao efa naverimberiko foana hoe nisy ity fandarana ity tamin'ny taona 2000 dia teo foana zany Jerry Marcos zany maromaro ny artista noentinao maromaro zany hoe nivokarinareo tao anatin'ny JM raha misy angamba JM Production raha misy angamba ny atao hoe client fidèle na ny trano mpamokarana fidèle amin'ny record Madagasikara indrindra ny atao fandarana destination malagasy dia ianareo ka misolony bonane atsika satria tsy tanteraka le fiarahantsika fa nareo lava tongotra be tany nareo somary honta amin'ny famaranana ny taona teo dia izay nahatonga Jerry Marcos tsy tafiaraka amintsika dia mba misy inona re zany ilazako azy lafarinina ve ty sa atody mety izay vao hitako hoe anao hoany ty volo ty aza kontanareo fa lafo be manamboatra an'io andrasitsika hiantso an'ilay responsable commercial laty fa misy valy mpitiavana satria fitiavana ihany koa natolotrareo anay teto amin'ny record izy no mademoiselle sitraka dia omeko any Jerry Marcos ty avy aty aminay eto amin'ny record Madagasikara dia miendrika sila mihodina kely rehefa falifaly dia sila mihodina ka mari-pakasitrana avy amin'ny record Madagasikara noho izay hoe fatokisanao sy ny fitiavanao anay satria fitiavana ny anton'izany rehetra izany hoe tamin'ny taona 2000 ka hatraty amin'ny 2026 mbola teto foana Jerry Marcos dia kely izy iny fa mino zahay fa rehefa mipetraka ao amin'ny JM Production ve sa aiza dia hita taratra foana hoe tia ny record ny ara-dalana sady asiana bisou kely asiana bisou ataontsika anakifiry le bisou atsika gasy telo dia mankasitraka dia mino izahay hoe tia foana ny fiarah-miasa. D'accord. Merci misaotra betsaka mankasitraka ohatra ny hirako ihany zany mankasitraka tena fitiavana lehibe tsy voavaly lehibe ty fa tsy kely mifono zavatra be dia be zany tsy nieritreretiko mihitsy hoe ndray andro any ho tsapanareo kay hoe zay tena client ary tsy misaraka amin'ny record na ny mpihira ny vokarinay voalazanao na reny efa nikopa-kelatra na le mbola zandry nohatra ny gelatop dia ato foana vao mavita clip dia ato foana dia isaoranareo koa mandray anay mandefa an'ireny vokatra ireny mba ho hitan'ny mpankafy satria raha tsy tonga any amin'izareo izy iny dia zava-poana ka noho izany vola velona ny fandarana destination malagasy ohatrany koa Mirna ho azo fahasoavana be amin'ity taona ity 2026 za io somary indraindray maromarina zavatra resahana zay misy chance na firesaka fa antsoa ihany manao arrosage ianao arrosage zany amin'le zavatra soa ho azonao amin'ity taona ty azadiny fa zany teny an'izany tsy teneniko inona le izy fa any zavatra soa enao tsy maintsy ho tanteraka anankiray amin'izay dia antsoa za ary manantena koa fa mbola iona atsika amin'ny ambiance anniversaire na mariage sy ohatr'izany akafaliana foana miaraka amin'ny Jerry Marcos satria moa Jerry Marcos nisy an'ity aleo ianao mihitsy nomeko tanana anazy sady afaka apetraka ao amin'ny eto amin'ny tablety iny mari-pakasitrananao iny dia aleo ianao mihitsy ny anapoaka anapoaka champagne spécialitéko zany satria ka zay mihitsy spécialité anao izy io dia
ity kosa aloha tsy olanitsika sainao rery fa mbola isaorana koa ny technicien ny pakasara aloha ato de ato aria de ny mpikirakira ayayay ianareo zany ekipa ohatranay ihany tsy enao aloha zany tena hitanay foana fa ekipa be debe ny ao ambadika rehefa hoe destination malagasy de mirina foana fa tonga de lehilahy be na be mihitsy ny ao enao no princesse sa la reine inantinao mety foana fa rehefa sao de manatompo de manahirana ny hoe princesse ok mahafinaritra de nitro kolingolingo de le teneninay foana eto amin'ny fahita lavitra record Madagasikara indrindra moa zany atao anatin'ny fandaharana hoe tsy adinonay zany ianareo artista teo foana efa hatramin'izay ka hatramin'izao miaraka aminay atao anatin'ity fandaharana destination malagasy ity asa aizany destination tindro any ipoka ma aza atao ty amirina fotsiny fa rehefa atao any amin'ny ekipa any de efa mety zao a ny fanaonay rehefa manao fety zay na anniversaire na ohatr'izany raha zany manapoka ny champagne de le lohany ity mipitika raha midonany amin'olona anankiray zany izy ty tsy fananina fa porte bonheur raha midonany amin'ny lohany olona anankiray raha ohatra zany midona ty mbo mikasika anao fotsiny izy de aprime fa porte bonheur aprimina mihitsy aprimina mihitsy le inanao aprime i lohany ity le lohany le sarony le sarony de le sarony ity zany rehefa tonga ny fotoana amizay tadidinao efa le nresahany porte bonheur ity zay ohatrotry zay atao mandeha any am'zareo ve fa raha ohatra mijanona aminahy ty izy de porte bonheur koa tsy maninona mila matanjatanjaka so de gaga ianareo mpijery hoe fahaony izy ty fa raha nahita ny fiarahana teto amin'ny famaranana ny taona sy ny hoentsika nitsenana ny taom-baovao ihany koa bon tsy maninona fa efa en forme tsara ohatra ny hira tiany zany magasitraka sale gilibalibalibaliba tokony misy an'izay moa ka zay tonga de dizitsika zao mihitsy mampiodintsika avy eo fiodina mihitsy adredrede inanay otsika sinao de zay ihany koa namaranantsika nyty fiarahana ty Jerry Marcosca de makasitraka tamin'ny fanomezanao fotoana moa zany ho any raha mpijery indrindra tao anatin'ireny fanontaniana marobe ireny de toizatsika trano zay fiaramiasa zay misaotranao misaotra ny pijery ny technicien moa fa nisorako teo misaotra nareo pijery rehetrarehetra satria nanaraka hatramin'ny farany fotoana laninareo zay tsy very fotsiny am'izao fa nahafahanareo nafantatra zavatra be dibe ary tsy ampy arany fotoananay teto manaraka manao misimisy ary azo misalasala koa rehefa mahita Jerry Marcos any amin'ny toeran-kafa any manotanira misy zavatra tianao fantatra miresaka raha tiakasary moa fa tsy resahana tsony fa be dibe ny sary ko any aminareo zay raha teto ny telefôna de nakasary manao selfie kely tsika miaraka am'izao postsika zao pose mannequin zao ohatra ny mety any zao double impact ataotsika ndefa sao de gaga inona koa ara neny zay fa de miraro sosiny tsara indrindra vatsika rehetra de amin'ny herindray tsika andray invité manaraka zay ary aza miala motoro